Voalohateny zany aloha dia zoran'Andriamanitra lehibe fa tonga ny fotoana. Misy fotoana daholo ny zavatra rehetra. Ary re koa ny fitarainan'ny vahoaka sy ny fahorian'ny vahoaka malagasy rehetra. Tsy afaky ny angina fotsiny amin'izao aho zany satria natsoin'Andriamanitra hamonjy ny vahoaka malagasy. Niainga atao amin'ny fiangonana izany. 20 taona ny nitondrana vahoaka, 20 taona. Ary amin'izao fotoana zao no niantsony ireo vahoaka reo dia ny firenena no jerena ka hovonjena. Ka dia araky ny antsony fiangonana, ny antsony vahoaka malagasy, ny amin'ny hoe mahandraisana andraikitra hamonjena ity firenena ity dia nanapa-kevitra raha manaiky ny vahoaka malagasy rehetra ka isafidy indray hoe mba mpitondra fivavahana no apetraka hamonjy ity firenena ity ka manaiky ny vahoaka malagasy ametraka eo amin'ny fitondrana raha amin'ny alalan'ny fifidianana dia manaiky amin'izay fitarainan'ny vahoaka izay. Kanefa dia eo ny antoko politika zay efa natsanganay zay FFM zay mitondra ny fanalavana azy hoe Gideona fandresena ny fahantrana dia raha manaiky ny antoko politika ny FFM ny ametraka sy hanolotra ho candidat amin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy dia andray ny andraikitra sy ny adidy anarenana ity firenena ity zany. Ty fanapahan-kevitra Pasteur Mailhol tsy misy ifandraisany tsony tamin'ilay faminaniana tany aloha satria raha tsengana kely izy dia ohatry hoe ho apetraka ianao fa tsy latsaka hovidiana tany aloha. Mifampitohy amin'ilay faminaniana mihitsy, amin'ilay faminaniana mihitsy ty zavatra le fanambarany sy fangatany vahoaka ty satria le faminaniana dia hoe mbola misy mpitondra roa aorinan'ny filora valomanana zay vao ianao nitondra firenena rehefa afaka 10 taona nanomboka taon'ny 2013. Dia izay antony izay indrindra no tsy nilatsany fidiana tamin'ny 2013 satria le faminaniana afaka 10 taona. Zany hoe tsy ao anatin'ny 2013 zany izy fa aorinan'ny 2013 fa mbola misy mpitondra roa aorinan'ny filora valomanana. Ka le faminaniana dia hoe apetraka ianao fomba roa zany izay atanterahana izay faminaniana hoe apetraka izay. Raha sanatria ka hoe korotana ambony ambany ny atao amin'ny firenena ka sanatria isy raha mandrika indray dia ametraka olona vaovao dia izay le faminaniana hoe apetraka. Kanefa raha izaho manokana dia tsy maniry korotana, tsy maniry raha mandrika eto amin'ity firenena ity intsony. Ka raha fifidianana no tsy maintsy atao ka fifidianana indray no ametrahany vahoakanao ka manaiky ny vahoaka malagasy sy ny antoko politika izay ametraka eo amin'ny fitondrana izany dia izay le hoe apetraka ianao zany amin'ny lafiny faharoa zany. Manome toka ve ny Pasteur Mailhol raha toka tafapetraka fanarina izao faharavany tamin'ny raha tonga fitondrana Pasteur Mailhol dia mazava ho azy fa Jehova mihitsy no efa nilazany zany meloa tany amin'ny 20 taona lasa tany hoany. Ka raha tonga fitondrana zany Pasteur Mailhol dia izao Jehova mihitsy no miditra tsetra eto amin'ity firenentsika malagasy ity hanavitra ny malagasy amin'ny fahoriany sy ny fijaliany tahaka an'izay nisy tamin'ny andron'ny zanak'Israely hoe natsoin'Andriamanitra Gideona hamonjy ny zanak'Israely teo anoloan'ny Midianina zay nampahory sy nampahantra ny vahoakan'Andriamanitra. Dia hoy Jehova tamin'ny Gideona tamin'izay fotoana izay hoe mandehana amin'izao herinao zao fa izaho no ombanao ry lehilahy mahery. Ka rehefa Jehova zany no miaraka aminao, Jehova no anatanteraka an'izay teny nambarany dia azo antoka fa mbola misy fanantenana mamirapiratra sy ho avy lehibe amin'ny firenentsika malagasy ity satria Jehova mihitsy no hitondra ny firenentsika amin'ny alalan'ny olona rehetra izay ho apetrany zany. Misy ve fiarahamiasa amin'ny antoko politika hafa izy le antoko politika? Mazava ho azy fa dia isokatra zany raha sitrapon'Andriamanitra tokoa ka tanteraka ny zavatra nambarany dia Pasteur Mailhol zany tsy filohan'ny Fiangonana Apokalypsy intsony fa filoha pirenena malagasy. Dia misokatra amin'ny malagasy rehetra zay tsara sitrapo manana programma n'asa rehetra zay no heverina fampandrosoana ity firenena ity nefany tsy tanteraka izay fikasana izay dia za vonona ny fampiresaka ifandray amin'ny olona rehetra, ny antoko politika rehetra, ny
syndika rehetra zay manana ny fitarainana eto amin'ity firenentsika ty ny malagasy tsara tsitrapo manana programme anasa zay everina fa hanatsarana ity firenena ty anaovantsika re fondation totale eto amin'ity firenena ity dia vonona ny iara-iasa amin'ny malagasy rehetra ampandrosoana ty firenena ity zany a ka tsy akanavaka io na fiangonana rehetra io na antoko politika io na antoko mandala nentimparazana io zay manana fahendrena eto amin'ity firenena ty ka manana hevitra tsara entina ampandroso ny firenena dia vonona andray izay a ny tenako akoatra n'ireo programme sy projet de société zay efa nomanina efa nanananay ihany koa satria efa 20 taona no efa niomana tamin'izany a izahay a ka sy misalasala mihitsy iara-iasa amin'ny antoko politika rehetra ny tenako raha ohatra ka tonga izay fotoana izay Mandresaka hoe miara-miasa amin'ny SVM i Pasteur Mailhol ahoana famarinana izay? Raha niara-miasa amin'ny SVM izahay a dia mazava ho azy efa mba nahazo toerana izay hatramin'izay nitsanganan'ny fanjakana teto izay. Fa izahay kosa zany a hatramin'izay nitoerana nisy anay hatramin'izay dia tsy mbola nijoro mihitsy Pasteur Mailhol mpanohitra fitondram-panjakana zay nisy teto hatramin'izay nisy hatramin'izay na tamin'ny deuxième io na tamin'ny troisième na tamin'ny quatrième république zao dia mbola tsy tao anatin'ny antoko mpanohatra mihitsy izahay noho izany na mety aminay na ataon'ny mpitondra na tsy mety aminay na omeny mpitondra toerana izay na tsy meny mpitondra toerana dia tsy mpanohatra fitondrana zany za mampitondra fiangonana ana noho izany a izahay a dia tsy nanoana ary tsy hanoana candidat intsony amin'ity satria efa antso ny tonga ny amonjena ty firenena ty ka mba tsy anakorontanana zay candidat rehetrarehetra anay hoe ifandrombaka hoe toandro zay dia efa nomenan'Andriamanitra anay ny antso hoe vonjeo le firenena dia aleonay nandray andraikitra vonjen'le firenena fa tsy hanoana candidat nizanizy intsony zay satria efa ilatsaka izany raha ohatra ka ekeny zay FFM matoko tena avy anao fa ho laza satria le faminaninao mbola midahana be sy tena angasokajinanao faminany santo fa toko raha ny vahoaka anao ametraka anao a Jehovah nefa niteny a dia izay a matoky an'Andriamanitra izay fa io miankina mivoaka malagasy raha hoe izy mivoaka malagasy hoe izay tsy mila mpitondra fivavahana fa mpanao politika ihany no ilainay dia manana safidy ny voaka fa mbola be da be ny mpanao politika eo mbola te hitondra mbola te hiverina amin'ny fitondrana dia malalaka ny voaka malagasy raha ohatra ka tsy ty mpitondra fivavahana fa mpanao politika fa zay kosa matoky fa ty firenentsika malagasy ty a misy tanàn'Andriamanitra efa tonga ny fotoana amonjena azy zany matoky ny herin'Andriamanitra izay manolotra ny Pasteur Mailhol zay mety misy hoe firenena avy any ivelany filoham-pirenena hatramin'izay manko nisy fotoana ny firenena avy any ivelany mamohana filoham-petraka teo mety misy ve firenena zao fanapa-kevitra zao aloha dia tsisy fifandraisana amina firenena iza mihitsy na iray aza fa dia malagasy madio mangarahara ary mbola tsako milaza eto tsy mbola nisy firenena iray na mpitondra fanjakana avy amin'ny firenena hafa ny fampiresaka tamiko na nyresaka taminay fa dia etaeta ny vahoaka io a dia namaly ny antso a ary na ny FFM aza dia mbola androany izy zao vao naheno an'izany etaeta ny vahoaka izany a ka izay na tonga ny fiangonana ilaza hoe apetraka amin'ny antoko zay FFM amin'ny fanolorana ny Pasteur Mailhol raha sitrany ny antoko no anaovana zany satria ny fiangonana tsy afaka manolotra candidat tsy misy zany hatramin'izao aloha firenena anankiray vahiny mifandray aminay fa izany akory tsy midika hoe inonona fotsiny koa ny Fiangonana Apokalypsy na hoe ny antoko zay FFM raha hotoka tonga ny fotoana ka lany somatsara ka hitokamonina eto tsika fa tsy maintsy hifandray tsika fa saingy na ifandray amin'ny firenena vahiny ary tsika dia iova ny politika tsika amin'izay fotoana zay a fa tsy tokony tsy ho tahaka ny teolotsony satria handray ny hevitra avy any amintsika malagasy rehetra sitrapon'Andriamanitra ka totosa somatsara tafapetraka amin'ny toerana ny amin'ny zay ifandraisantsika amin'ny firenena ivelany sy ny fifanarahana amin'izy ireo ka zay ekentsika voaka malagasy ifanarantsika voaka malagasy ny fanarahana ka ifampiarahana avokoa zay ho atao rehetrarehetra mikasika any amin'izany Pasteur Mailhol tsy matahotra ny fijapingana manoloana zao fanapahakevitra lehibe zao tsy matahotra tsy matahotra ny fijapingana mety hitranga mety hitranga tokoa zany satria tsy misy olona faly amin'izany hoe Pasteur Mailhol no filoham-pirenena satria be da be ny mety ho very tombotsoa amin'izany ny tiako resana hoe mivery tombotsoa dia ity
tsisy tsony ny fanondranana repirenena tsokosoko tsisy tsony ny fanaovana tantely afadrakotra ny repirenetsika malagasy ny kolikoly sy ny aferafera isan-karazany fa hanova rafitra hitantanana nyity firenena ty anao refondation arak'izay faniriny voaka malagasy rehetra mba hialana amin'ireo crise miverina isataona fa ny rafitra mifehitsika ty mihitsy no mahatonga ny crise isaky ny mpitondra mipetraka io ka tsy hahafahan'ny firenena mandroso zany ka de andray jesosy kevitra rehetrarehetra zay a fa ho betsaka ny fahavalo a betsaka tsoty fa na de apetrako raha ohatra ka tsy mety amintsika malagasy ny anafoanana ny kolikoly sy ny aferafera maizina rehetrarehetra sy ny fanondranana ny repirenena tsokosoko tsy fampidirana ny arepirenena ny vola miditra amin'ny fanjakana foibe fa lany tsiraray avy raha tsy mety aminareo ny andravako an'izany de aza mifidiara fa tonga ny fifidianana fa zany no ataoko ka ireo olona ngamba zay mahatsapy fa ho very tombontsoa de anao hoe tsy andeha tsony ny aferafera sy ny business maloto sy ny famotsimbola sy ny kolikoly sy ny karazany a de azo antoka fa tsy maintsy anenjika ro olona ro ary tsy ho tia ary anakana amin'ny fomba rehetrarehetra fa n'izay malagasy vonina iady amin'izany a dia hiara asa amiko zany zavatra araka ny fanambarana nataon'ray aman-dreny Pasteur Mailhol teo a ny antoko politika mazava ho azy ary mantoko politika azy a dia tsy maintsy anana candidat zavatra tiako apetraka atoko politika manana ny rafitra ara-dalàna araka ny lalàna mifeny atoko politika ny atoko GFM araka satria nangatahana izahay dia tsy maintsy ivory ny bureau politique national ifondrona nireo fondateur rehetra atoko politika izay tiako marina tiako tsipina fa izy no filoban'olona ivory izahay a sady ankalaza ny fahadimy taona ny antoko amin'ity taona ity dia amin'ny fotoana io no anaovanay ny fanambarana ary fomba ofisialy raha ianao no lantoko ny banque mondiale na ny FMI mpamatsy volatra am'izay mbola iaina am'izay lo tsika sa hoe tetikapa manokana mihitsy afahana mampatoso Madagasikara financement parallèle izany zavatra rehetrarehetra zany de mbola tsy maintsy fampidinihana amin'ny malagasy rehetra zay mahay ny lafiny ara-toekarena sy ny fitantanana ara-bola ny firenena malagasy de tsy maintsy ifandinika ny amin'izay fotoana izay hoe inona no ataotsika fotoana ahafahantsika miala amin'ny banque mondiale sy ny FMI ve amin'izao fotoana izao raha fotoana mety hialantsika aminy a inona ny fepetra rehetrarehetra eo am-pelantanantsika azotsika miala amin'zareo ary raha mbola tsy afaka miala itsika inona ny fepetra rehetrarehetra mbola tsy ahafahantsika miala amin'izy ireo de iarahana midinika amin'ireo mpahay-toekarena manam-pahaizana malagasy zany rehetrarehetra zany karaha ekeny malagasy rehetra fa feno ny fepetra ialana amin'ny mpamatsy vola efa mahazatra antsika hatramin'izay ka tsy isin'ny olana eto amin'ny firenetsika intsony de miara manaiky ny malagasy fa ho atao zay a de manapa-kevitra am'izay a fa atsika malagasy sy ny mpahay-toekarena rehetrarehetra no miaraka mivoly am'izany hoe fotoana ve am'izao ahafahantsika miala am'zareo raha afaka miala tsika satria efa manana ny ety manana rehetrarehetra de malagasy rehetrarehetra no manapa-kevitra fa tsy hanapa-kevitra irery am'izany a ka hiteny hoe hiala tsika nefa ny fepetra rehetrarehetra zay entina hialana am'izany tsy opelantanana de fampiera amin'ny malagasy sy ny mpahay-toekarena rehetrarehetra Pasteur Mailhol dia niresaka hoe raha Pasteur Mailhol ny lamfom-pirenena dia aiza ho aiza no avy ny fiangonana zandra sasany sy ireo fiangonana lehibe ireo raha lany filoham-pirenena Pasteur Mailhol dia mazava ho azy a za filohan'ny malagasy rehetra tsy filohan'ny Fiangonana Apokalypsy voalohany indrindra zany tompono an'ny fiangonana kristianina no manana hoe filoham-piangonana no mitondra firenena malalaka ny fivavahana rehetra
diso zany zay mety oetretry ny olona hoe raha lasa filoham-pirenena Pstr dia mivadiny apokalypsy daholo ny mivavaka rehetrarehetra zany mbola nisy filoham-pirenena nanao an'izany nisy teto amintsika filoham-pirenena katolika fa tsy nisy nilaza mihitsy reo filoham-pirenena reo hoe tsy maintsy mivadika katolika daholo ny finoan'ny olona rehetrarehetra nisy filoham-pirenena efitsika ema teto amintsika fa tsisy nilaza hoe tsy maintsy mivadika efitsika ema fa zara filoham-pirenena dia filoham-pirenena malagasy rehetra malalaka ny fivavahana ary azo tombony manokana ary ny fivavahana satria ny firenena tsy mivavaka dia tsy firenena manana n'Andriamanitra ho Andriamaniny dia firenena divolony manjaka an'izany fa ny baiboly nazy hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamaniny dikan'izay malalaka ny fivavahana rehetrarehetra ary raha za tonga fitondrana tsisy fiangonana ikatony izany na iray aza fa na ny toeram-panjakana rehetrarehetra ireo aza dia fitaom-pivavahana daholo angamba no anomboka any amin'ny fiangonana mba hampandrosoana ny firenena ty any amin'ny toeram-panjakana alohan'ny andraisan'ny mpiasa-panjakana amin'ny asa mandrara isan'andro zany dia malalaka ny fivavahana rehetra malalaka koa ambarako eto koa ny mahagasy ny gasy dia ny fomban-drazana malagasy aza mieritreritsika hoe rehefa pasteur mpitondra fivavahana mitondra firenena dia foanana ny fomban-drazana malagasy mahafirenena ny firenena anankiray dia ny fomban-drazany mahafirenena ny sonoana dia matanjaka ary dia tazoniny azy ny fomban-drazany izay mahasoan'ny firenena ary noho izany koa na pasteur mpitondra fivavahana azy mitondra fanjakana dia malalaka ny fomban-drazana malagasy mba hahafahan'ny malagasy miaina amin'ny mahagasy azy izy